Tsy mifanalavitra amin'izay ihany fa amin'izao faran'ny herinandro hankalazana ny fetin'ny Pentekosta izao dia nandray fepetra manokana ry zareo avy eo anivon'ny mpamonjy voina etsy Tsaralalana. Araka izany dia nitombo avy roeny ny isan'izy ireo izay andray an-tanana ny tontolon'ny fandraisana voina amin'io andron'ny Pentekosta sy ny alatsinainy Pentekosta io. Nisy ny fanadihadiana natao mahakasika an'izay. Vonina trano ny vondry ny mpamono afo hiatrika ny Pentekosta herendoza araky ny vinan'ny tanàna Antananarivo, tanàna madio sy milamina, mirindra mandrakariva, raha ny fanazavana voaray avy eo anivon'ny tompon'andraikitra teny Tsaralalana. Nampitombona roa avo eny mihoatry ny andavanandro, izany hoe miisa 80 ireo mpamonjy voina hiasa ny alahady sy ny alatsinainy ho avy zao. Isy ihany koa ireo ambulance apetraka amin'ireo kion-dalana mivoaka ny lalan'ny Pirenena araky ny fanazavana izay noentin'ny kapitaine Mananoara, 3e officier adjoint. Dia nasina ambulance zany amin'ny kion-dalana mivoaka ny route nationale rehetra manodidina ny tanàna dia pasapito dia akadim-bahoaka ary ampasika. Tsy vitan'izay ihany fa efa voninao moa zany ny lakana aingam-pisitrika, lakana aingam-pandeha zay efa misy pisitrika, efa vonina ny amonjy voina avy hatrany. Ny tiana ampahafantarina dia hoe ny asa fiarovana zany dia tsy vitanay rery fa iarahantsika amin'ny salahy, ka manoloana an'izay indrindra dia mba tiana ihany ny ampahafantatra ny mpiarabelona hoe inona daholo zany ny zavatra tokony atao mialoha mandritra ary ao aorian'ny fankalazantsika ny fety. Raha mialoha zany fankalazana ny fety dia mazava ho azy fa ny fikarakarana ny fiarany tena tokony atao matomatotra kokoa, dia ny fijerevana ny isatra, ny kojakoja rehetra maro samihafa, ary tsy adino ny atotaratasy momba n'ilay fiara. Ka amin'izay indrindra dia tsara raha miainga mialoha kokoa amonjy ny toeram-pitsangatsanganana mba tsy hirotoroto. Mandritry ny fankalazana zany ny Pentekosta dia mety mihitsy raha ohatra ka mahay mifety itsika, zany hoe tsy misotro be loatra dia mahay mandefitra, ary indrindrandrindra manaraka ny lalàna sy ny fepetra zay apetraky ny mpitandro ny filaminana. Rehefa vita moa zany mazava ho azy ny fitsangatsanganana zay ataotsika na ny fety zay ataotsika dia mba irariana mihitsy ny tsy amelana loto eny amin'ny toerana zay itsangatsanganana, fa ireny loto ireny matetika no miteraka loza hafa indray. Ka ny afatra raha sendra misy zany loza miantra dia tokony tsy salasala itsika hiantson'ny mpamonjy voina avy hatrany amin'ny alalan'ny laharam-pinday 80%. Ka na tsisy fahany io dia mahazo anay avy hatrany ianareo, tokony tsy salasala hiantso ny mpamonjy voina raha vao misy ny zavatra mitranga, dia mirary fety sambatra tsika mianakavy. Ny irina moa dia samy manao fety herendoza izay avokoa ny rehetra.